Tsy vitany asa fanadiovana ihany, fandokoana mba hampvelatra ny saina ankizy moa hafa ihany zany mianatra ao anatin'ny hoe tontolo mahafinaritra izany. Faharoa manaraka an'izay ho an'izay tsy afaka ohatra noho ny antony manokana afaka manome fanomezana natao ho an'ny ankizy satria fantatsika tsara fa zanak'olona sahirana no mianatra ao anatin'ny EPP anaty Azotsotry. Misy akanjo kely ve ihany tsy hanorany zanakitsika intsony ohatra atao fanomezana ho an'ny ankizy. Misy kilalao ve afaka lovin'ny ankizy mba mivelatra ny sain'ireo ankizy sahirana ireo. Sakafo ohatra manana fahasiarana maran-tsakafo ireo ankizy ireo. Izay zavatra azontsika omena izany dia mandray antanana ny ministera roa tonga izany ary eto izay dia vonona hanao fanaraha-maso izay dao omena olona rehetrarehetra fa mametoky izay fa ho any amin'ny tena olona sahirana izany izay dao omena ireo rehetra. Efa izay lalan-tsaina izay zany no miasa ary tsy faliana ho an'ny ministera serasera sy ny kolontsaina izao atao hoe karazana solidarité no firaisan-kina fiara-miombona ao anatin'ny matetika asa tahaka izao satria izay no ahafahana mampandroso ny